Manantitra ny arahaba mba ampirarintsoanareo tompolasy sy tomovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Tany amin'iny faritry Bongolava iny no toerana nandehanan'ny Filoha Nasionaly ny tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana androany izay nanentana ihany koa ny olona tamin'ny toerana izay nandalovany ny amin'ny androtsahana vato amin'ny candidat solombavambaoka tolotry ny team K25 izany. Anisan'ny nandalovany ny tao Mahavelona, ny tao Mahasolo, ny tao Ankadinondry Sakay ary ny tao Tsorolomandidy. Fa ho an'ny eto Andrenivohitra kosa dia tsy mitsahatra ny fitetezana fokontany izay ataon'ireo candidat solombavambaoka tolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahatelo, lisitra izay tarihan'ny feno ary arahan'ny bodo eo amin'ny lisitra faharoa izany. Mampatsiahy hatrany ireto candidat tolotry ny team K25 eo amin'ny boriboritany fahatelo ireto fa zava-dehibe ny fandehanana fidy ary rehefa andro-tsabato ihany dia azo antoka ny fandrotsahana ny vato ho an'ny candidat solombavambaoka tolotry ny team K25. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao amintsika. Ao amin'ny boriboritany fahatelo izay misy ny candidat feno Ralambomanana sy Bodo Arsora Zafindrazaka laharana voalohany dia mitohy hatrany ny fandehanana ifotony amin'ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitra fa koa mihaino ny fitaraina amponina sy ny laharam-pahamehana ho azy ireo. Na dia marina tokoa aza fa tsy asan'ny solombavambahoaka loatra ny fanatanterahana dia andraikitra izy ireo kosa no manao lalàna mifandraika amin'ny filan'ny mponina. Anisan'izany ny fampianarana, ny fandriam-pahalemana, ny sosialy ny bonina. Mandeha fidy voalohany indrindra ary manatanteraka ny aditsika rehetrarehetra. Avy eo dia mazava ho azy fa ny numéro 1 dia manolotra lalàna. Manao toto-dalàna mikasika indrindra ny olona ny olona amin'ny fitimbinana sy miatraika amin'ny vatana eny amin'ny fiainan'ny olona. Ao anatin'izany voalohany indrindra ny fanajariana satria mijaly loatra ny aty faritra iva satria ny rano midina fa tsy miakatra dia darofan'ny rano ny aty ambany kohandrika ny eny ambony. Ary avy eo mikasika ny fampianarana izay apetraka ho lalàna fa tsy ho fanapahan-kevitra politika ny fandehanan'ny ankizy mandeha mianatra ary tsy mandoa sara-pisoratana anarana. Izay zany no anisan'ny lalàna ho atolotra. Anisan'izay hoy aho ary fanampin'izay dia satria isika vary sy rano dia manaraka fotsiny mangany fotsiny ny asa sosialy izay tokony ho ataon'ny solombavambahoaka izay manakaiky vahoaka. Dia tsy izy zany fa numéro 1. Manankentsika rehetra andeha hifidy amin'ny fampito-roapolo volana May ho avy izao. Azakivy azaketraka fa ny vavaka tsy maintsy hivaly ary Madagasikara tsy maintsy tafakatra ary isika rehetra tsy maintsy mandresy. Ny omaly izao dia fokontany maro no nandehanan'izy ireo nampahafantarana ny tena vinanasany dia ny tao Andravoahangy Andrefana, Ambato Mitsangana, Behoririka Ambato Mitsangana sy Behoririka Ankady Tapaka. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25. Fa ho an'ny tao amin'ny boriboritany fadimy kosa dia mitohy tsy akijanona ny fitsidihana fokontany ataon'ny candidat solombavambaoka tolotry ny team K25 ao amin'ity boriboritany fadimy ity lisitra tarihan'ny fetra izany. Mamafisina hatrany fa candidat azo antoka ny tolotry ny team K25 ary rehefa tonga eny amin'ny teny meram-pirenena dia tena isolo vava marina ny vahoaka. Lorette Berton no mitondra vaovao amintsika sary ny Erzora Jonarony. Fanamafisana hatrany anjara asany solombavambahoaka eo anivon'ny fampandrosoana ny firenena no tena ataon'ny candidat fetra sy naina miaraka amin'ny delegation'ny team K25 amin'ny boriboritany fahadimy rehefa manao ny fitetezan-tokantrano izy ireo. Mazava ho azy miara-dalana amin'izay ny fanentanana ny olom-pirenena hifidy ny laharana faha-efatra amin'ny bileta tokana misy ny lisitra tarihan'ny fetra amin'ny alatsinainy fafito amby roapolo ny volana May ho avy izao. Maro le olona ary zavatra hita dia tsy fantatry le malagasy mihitsy izany tena hoe andraikitsy ny solombavambahoaka izany hoe mpanao lalàna
ny averin'ny maro dia mangataka foana mba amboariny lalakelinay dia ifidy anareo izahay mametraha kely nefa tsy izay mihitsy le asan'ny solombavambahoaka ka efa manomboka tonga saina mihitsy le olona satria mifampizara zay fahalalana izay isika ka anisan'le andraikitsy ny solombavambahoaka ihany koa akoatra ny voalazany lalam-panondrenana zay le fifampitaizana fampafantarana zay andraikitsy ny solombavambahoaka zay ka dia zany anisan'ny andehananay aty fotony aty ampafantaranay zay andraikitra zay inona moa ohatra zany akoatra n'ireo hoe lalàna fandaniana lalàna mahasony vahoaka fa ho ny fanaraha maso ny asan'ny gouvernemanta dia misy zay le hoe tsy mpanao lalana miverinveriny zay teny zay tatoato tsy mpanao lalana re izahay rehefa tafapetraka eo amin'ny toerana io fa hiado an'izany fanjakana tsara tantany zany ho arofaniny izahay ary hiara-iasy izahay amin'ny fanjakana mpanatanteraka nefa kosa sanatria raha misy zavatra tsy mety tsy raitsy kombakomba mahalala ny lalana ho ale izahay eo izy président le hoe mandroso fa mila mahalala hoe aizany direction tokony aleka dia zay zany no iarahanay mifanakalo hevitra amin'ireo vahoaka ty fotony ka dia manentana atsika ifidy larana fahaefatra natolotry ny tiako Madagasikara nahazo tsodrano nahazo tsodrano tamin'ny président Ravalomanana fetra sinaina ho candidat ny tiako Madagasikara ety amin'ny boriboritany fahadimy team maka 25 fidio ny larana fahaefatra fetra sinaina. Ny candidat avy amin'ny team maka 25 dia miavaka satria ampy fiomanana ary mahalala ny tena maharary ny vahoaka afaka hitondra vahaolana sy fampandrosoana maharitra ho an'ny distrika izay soloany tena. Zavatra misy moa zany dia saika hitambarana amin'ny fokotany hafa le ataontsika hoe tena mikorosofahana mihitsy miaraka amin'ny fiainan'le olona le fotodrafitrasy na ny lalakely na ny lalandrano tena mahonena mahita an'le izy dia ny zava-misy ihany koa hitarainan'ny olona tia dia ny tsy fandriampahalemana tena sarotra zany hoe mody amin'ny fito alina zany aty Akerina sy aty Akatadramamy aty ka candidat solombavambahoaka anay dia nandray mihaino tsara ny vahoaka izay satria ny tombotsoam-bahoaka sy ny etaetam-bahoaka no anaovana tolo-dalàna rehefa tonga eny amin'ny antenimieram-pirenena ny etaetam-bahoaka zay mahasoa amin'ny vahoaka aloha dia mahasoan'ny antoko zay vao mahasoanay no eritreretinay. Kady efa fanao ny candidat ny team maka 25 eo amin'ny boriboritany fahadimy ny mitety tokantrano na manao ny antsoina hoe porte maro no efa resy lahatra amin'izany. Entana antsika ponina eto Akatadramamy ny tenako zay filohan'ny fokoteam Akatadramamy no miantso anareo. Maro ireo olona milaza fa natolotry ny président Ravalomanana. Tsy marina zany fa fetra sinaina ihany no natolotry ny fokoteam teto amin'ny boriboritany fahadimy. Izy ireo nahazo tsodrano ary nahazo fiofanana. Ireo no manana ny tanjona zay ampandroso ny fokotany zay misy anay sy ny boriboritany fahadimy. Koa dia manentana antsika rehetra eto amin'ny boriboritany fahadimy ifidy numéro 4 eto amin'ny 27 fokotany. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May avy zao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25. Fa ao anatin'izao fotoana fanatanterahana ny fampielezan-kevitra izao dia misy ny fitarainana izay re etsy aroa ny amin'ny hoe andian'olona izay mandika lalàna ao anatin'izay fotoana fanaovana propagandy izay. Tsara nefa ny mampatsiahy fa tena misy tokoa ny sazy miandry an'izay olona mandika lalàna ao anatin'ny fampielezan-kevitra izay. Dia ho fantaritsika ny momban'io teo amin'ny rindran-tsarin'ny Tahiry Niaina. Ao anatin'izao fampielezan-kevitra hiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka izao dia tsara mampatsiahy fa ny fandikan-dalàna dia mitarika sazy toy ny fampidirana amponja hatramin'ny 5 taona. Eo ihany koa ny fandoavana lamandy hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary ary mety afara amin'ny fisintonana mihitsy ny filatsako fidin'ny candidat izany. Efa nisy tokoa ny feo eno eto seroa momba n'izay fisin'ny fandikan-dalàna ao anaty propagandy izay. Eo aloha ny filana ady, ny sotasota ataon'ny sasany, ny fanongotana fisy, fa eo ihany koa ny fisandohana sy fisolokina amin'ny anarana candidat hafa. Akoatran'izay dia mbola lalàna mitoetra eto Madagasikara ao anatin'izao fiatrehana amin'ny fifidianana solombavambahoaka izao ny tsy fahazahoana mamoaka tsapa-kevitra na sondazy ao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra sy ny fotoana isaintsainana mialohan'ny datim-pifidianana ny alatsinainy 7 May 2024. Izany raha teo dia voarakitra ao anatin'ireo teboka misa 13 eo anivon'ny torolalana na guide momba ny fifidianana solombavambahoaka
2024 navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo kosa dia nanolotra fitaovana ho an'ireo komite tantana RF2 na ny rafitra fidiovana sy fahadiovana tetsy amin'ny birao ny fokotany 17 hektara avaratra Atsinanana tamin'ity androany ity ny teo anivon'ny ONG positif planète izany. Mizara telo ny ampiasana an'ireto fitaovana reto. Eo aloha ny amin'ny tontolon'ny fiarovana dia eo ihany koa ny amin'ny fanadiovana areo ny ampiasaina amin'ny resaka fitantanana. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao amintsika. No tontosaina ny zoma 17 Mei 2024 teny amin'ny birao ny fokotany 67 hektara avaratra Atsinanana ny lanonana fizarany ONG Positif Planète fitaovana ho an'ireo komite mpitantana ny RF2 na ny rafitra fidiovana sy fahadiovana. Teny anivon'ity fokotany ity, araky ny nambarany solontenany avy eo anivon'ny ONG Positif Planète dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa fakotana tanteraka izao fizarana fitaovana izao. Mba ho fanomezana tantsorika ireo RF2 amin'ny fanatanterahana ny asa fanadiovana izay ataon'izy ireo. Misy karazany telo ireo fitaovana izay nozaraina tamin'izany. Dia ny fitaovana fiarovana ireo mpanadio tanàna toy ny baoty, aron'akanjo, tapimbava. Teo ihany koa ireo fitaovana entina ampiasaina amin'ny fanadiovana ny tanàna toy ny borety, angady, fosy ary ireo fitaovana izay entina manatanteraka ny asa fitantanana toy ny penina, ny machine calculer. Misy fokotany 12 iasan'ny ONG Positif Planète efa nisan'ny voazara daholo izay fitaovana izay fa eto amin'ity fokotany 67 hektara ity no famaranana izany. Koa dia mitondra ny fisaorana feno amin'ny association ONG Positif Planète zany izahay noho ny fiarah-miasa mivantana eto amin'ny boriboritany voalohany ary manentana ny mpanadio rehetra eto anivon'ny boriboritany voalohany mba anatanteraka tsaka sy andavana zany asa manandraikitra lehibe izay miandry azy zany. Taorian'ny fizarana ny fitaovana dia nisy ny fanaovan-tsony fifanarahanm-piara-miasa teo amin'ny ONG Positif Planète sy ny fokotany ary ny RF2. Anisany nahazo tombony manokana tamin'ity tetikasa ity ny commune Antananarivo renivohitra. Nisy fokotany 30 teo no nisitraka izany manerana ny boriboritany enina ka ny 13 tamin'izany dia avy eo anivon'ny boriboritany voalohany avokoa. Androany no namaranana ny fanolorana fitaovana ho an'ny fokotany tao amin'ny boriboritany voalohany. Eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina kosa tany Mahajanga dia asa na efa mafy loatra ny onjam-piainana fa dia misy ny olona no manaonao foana. Tamin'ny alarobia alina teo ary dia nisy ny vehivavy anankiray izany izay notsatohan'ny sakaizany tamin'ny antsy ary ny maraina n'indray dia nisy tovolahy nitsoraka tany ambany camion ary dia matsitradrany. I Loreto Bertona no mitatitra amintsika ny momba an'izay vaovao izay. Lehilahy raiky 17 taona no maty tsitradrano nitsoraka teo ambanin'ny fiara camion iray tao tapitanànan'ny Mahajanga androany maraina tokony tamin'ny 10 ora teo eo. Avy hatrany dia voakitsaka ny lohany ary nipitika 2 metatra ny ala ny toerana nahafatesany ny atidohany. Araka ny fanazavan'ny olona teo amin'ny manodidina, efa nosakanany anabaviny izy io raha saika hitomboka meso ny tenany ary izao izy nisitrika tao ambanin'ny camion mandeha izao ny farany. Le zavatra moa zany izy avy maraina teo dia tsy hainay na mamy izy io na manakory fa hoe misy afo mirehatra amin'ny vodiny io hazo io dia nandeha tao izy. Dia rehefa afapo izany ala teo zay variana miresaka teo ty mesoko ty zany nraisiny. Rehefa nraisiny dia nampidiriny teto dia voasambotra zany ty meso ty. Dia rehefa avy eo avy moa le anabaviny esoronareo teo laketika so dia mampirikandro anay. Alao izy amony tena any nambarany rehefa amony tena. Dia nisy camion amin'izay nandalo. Semi lava be iny dia le camion moa zany tsy nahay fa mandeha moramora. Dia saika plonge tamin'le pneu aloha izy aloha dia ohatra nemotra kely dia taty amin'ny farany arena amin'izay tonga dia niplonge izy zany dia io maty moa izy. Tena nanatso maso mihitsy fa tsy amena tsiny le chauffeur satria tena hita maso mihitsy izy fa tena namony tena amin'io zavatra io. Nitsoraka tamin'le pneu izy dia izy io potsika lohany. Teo amin'ny plaque barda iampasika no nisehony ity tranga famonoany tena ity izay ny mpamily no nidiran-doza tsy fidiny satria tsy maintsy andalo fitsarana ny raharaha. Fa nialy ny alarobia fa 19 ny volana Mei kosa indray talohan'io tokony tamin'ny 7 ora alina dia nisehoana tranga famonoana olona tao amina tranondopy iray ao Mahajanga
tovavy iray no hita safotra tamina efitra fidiovana izay niosindra. Raha ny fantatra dia notomboiny sakaizany meso ity tovavy ity. Nandesina avy hatrany teny amin'ny hôpitaly Beny Androva io tovavy io. Avotra aloha ny ainy hatreto, saingy tsy mbola nahatsiaro tena kosa izy hatramin'ny folakandro teo nahazona ny vaovao. Mandeha ny eritreritra hoe misy ifandraisany ve ireto tranga roa tao Mahajanga ireto sa fifanojoan-dra. Efa mandeha ny famitorana momba ireo raharaha roa ireo ankehitriny. Eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana kosa izay mbola mampikaikaika ny malagasy tokoa amin'izao fotoana izao dia nitana ny sainy maro ny resaka fakanakeriny tao tsara tanàna ary dia fantatra ary zao fa dia jiolahy roa mbola mpikambana tamin'ireo andian-jiolahy pakakeriny tao tsara tanàna tao no tratra amin'ny polisy avy eo amin'ny CSP tsara tanàna ny 13 Mey lasa teo. Tsy mitsahatra mikaroka andreo andian-jiolahy pakakeriny misy andridelina kely sy ny tariny ny polisy any an-toerana ireto ro latratra ireto dia anisany nandray anjara tamina fakanakeriny vehivavy anankiray tao amin'ny fokontany be tanatanana no nanaovan'izy ireo zany ny asa ratsiny ary dia vola mitetana hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary no voaroba tamin'izany ary teo ihany koa ny fanafiana tokantrano anankiray izay nahatratrarana ny raim-pianakaviana ray moa izany tamin'ny volana Desambra 2024 tao tapitanàna ny tsara tanàna. Ray amin'ireo jiolahy ireo dia tanakavan'andridelina kely ary ny ray kosa dia carte mobile izay mpiray tsikombakomba sy mpamme vaovao andreo jiolahy ihany. Eo amin'ny resaka tsy filaminana ihany saingy misy ifandraisany amin'ny resaka famokarana izy ity dia voarara eto amintsika ny fitangosana ny lavanilina maitso ary dia lavanilina maitso 20 kilao ny tratra amin'ny polisy ny Kongo tamina fianakaviana anankiray tao Ambatovory io commune Ambanivohitra Tolongona distriktan'ny Kongo ny 10 Mey lasa teo. Fitarainana sy fampitam-baovao avy amin'ny fikambanana ireo ampamboly lavanilina any an-toerana no nahafantaran'ny polisy fa misy fianakaviana anankiray ao amin'ity toerana ity zany manangona sy mividy ary mahandro lavanilina maitso alatra. Nidina tampoka tany toerana amin'ny polisy anao ny fitsirihana ary dia tazan'ireo fianakaviana izany mpitandro ny filaminana izany dia vaky nandositra avy hatrany izy ireo. Nisy moa ny fepetra izay noraisina nataon'ireo mpitandro ny filaminana izany ary dia nisy vehivavy anankiray tratra teo an-toerana ary io no nanoro ihany koa ny namany izany sy ny toerana izay fanafenana andreo lavanilina alatra sy ny lavanilina maitso izay no tazana ireo izay nambara hatrany moa fa dia voararany lalàna ny fanaovana an'izany. Fa hoe ny Ambohidratrimo kosa isika olona 10 hatreto no voatontonina tamin'ny raharaha fanafian-jiolahy zany ny tranga tao Ambohidratrimo ny alarobia teo ary dia nisy raha tadiditsika tsara ny vola mitetana hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary ny lasan'ny jiolahy tamin'izay fanafiana izay. Mandeha ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao. Nory fitiavana kosa no mitondra ny vaovao amintsika. Olona misy safoly no nalain'ny polisy ambavany tamin'ny resaka fanafian-jiolahy miaro von'olona teny Anosiala Ambohidratrimo ny alarobia teo. Izy ireo izay natao famitorana avy hatrany. Tamin'ny famitorana sy ny fanadiadiana nataon'ny tompon'andraikitry ny filaminana no nahafantarana fa olona akaiky ilay lehilahy voarobaka maty avy hatrany ireo olona misafolo ireo. Marina fa lehilahy vola mitentina 30 tapitrisa ariary no very voaroban'ireo jiolahy tamin'ity fanafiana ny tranga teny Ambohidratrimo ity. Tsara ny mampatsiahy fa lehilahy iray hampiasany fivarotan-tsolika tao Anosiala ihany no voatafika raha iny andeha hanao versement an'ilay vola 30 tapitrisa ariary tao amin'ny banky iray tao an-toerana. Jiolahy misaroa nitondra moto scooter no nanafika an'ity lehilahy ity. Nitifitra avy hatrany ireo olon-dratsy ka maty teony eo ilay lehilahy saika hanao versement. Rehefa azon'izy ireo ny vola dia noentiny nitsoaka. Tamin'ny fikaroana sy ny fanadiadiana nataon'ny polisy hatrany moa no nampivoatra ny raraka tonga amin'izao fakana ambavany olona misafolo izao.
eo amin'ny vaovao ny fahasalamana mbola maro ny vehivavy no tratran'ny aretina izay rofotra tatavy ny any amin'ny faritry vatovavy fitovinany iny ohatra dia tena maro dia maro tokoa no tratran'izay faharovitan'ny tatavy izay ny mahatonga azy io dia no ny fidirana loloatra amin'ny fanambadiana zany misy ny vehivavy 4 taona 3 taona aza ny sasany dia efa mitondra voka mialehibe le zaza ao akibo ary dia tarika ny faharovitan'ny tatavy izay toe-javatra izay ny alakamisy 13 Meo avy zao ary no mariana eran-tany ny andro iraisam-pirenena amingorana ny aretina avy amin'ny faharovitan'ny tatavy izany ndeo arahantsika ny tsara ho fantatra momba an'io ho tanterin'ny Laurette Berton sarin'ny Erzo Rajaonarivony. Mbola manangy 1000 isa amin'ireo 4,000 isan-taona voan'ny fistule ihany no mahazo ny fitsaboana araka ny tokony ho izy eto Madagasikara raha ny antotanisa avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny fistule izay aretina azo vokatry ny tatavy arota eo am-piterahana ka lasa mifandray ny lalan'ny amany sy ny lalan-jaza. Mandeha dahoara tsy misy lerany araka izany ny amany ho an'ireo vehivavy tratra ny tatavy arota io. Tena mandeha tsy mitsahatra mihitsy izany ny amany tsisy manohana tsony. Raha normalement zany tokony hoe poitra ianao vao te hipipi ny endry zareo kosa dia mandeha ho azy tsy tana. Mahatonga an'izay alefa manena izy amin'ny fotoana tsy mbola tokony hanenany dia tataka le tatavy izay tsy tokony hiasa mandritry ny hamoahana zaza dia mifandray amin'ny lalan'le fivoahan-jaza ny pipi na ny amany ao anatin'le tatavy dia izay mahatonga zareo amany lava. Mbola mety afaka hiteraka izy maratra amin'ny fotoana maratra iny izy manaintaina fa cicatriser iny rehefa ela ny ela fa na izany ary mbola mandeha foana le fihaonan'ny fivoahan'ny pipi sy ny fihaonan'ny tranon-jaza dia iny mahatonga azy mamany lava. Dia mamoaka fofona io vehivavy io satria mitoetra ho amin'ny foana ilay fofona amany mivoaka amin'ny vatany dia voailikiliky ny fiarahamonina izy. Dia izay mahatonga an'ilay hoe atsaharo ny fanelikiliana andao foanana ny aretina mamany lava mba ahazahoana ireo vehivavy ireo zoa miara amin'ny aina toy ny olon-drehetra miaraka amin'ny fiarahamonina misy azy. Ny manangy mipetraka any ambanivolo lavitra ny renivohitra amin'ny ankapobeny no tena tratran'ny aretina mamany lava noho io faharotan'ny tatavian'io ary ny voka aloloatra no tena antony voalohany mahatonga ny tatavia rota eo am-piterahana fa ny antony hafa ihany koa dia ny vehivavy teraka izay manenatsy amin'ny fotoanany. Tsy manatona tobim-pahasalamana ny ankamaroan'ny malagasy rehefa hiteraka mampitombo ny tahany vehivavy rota tatavia eo am-piterahana nefa izany. Tena entanina be da be mihitsy satria any amin'ny renin-jaza ohatra ary zareo miteraka nefa ny renin-jaza zany tsy mahafantatra akory misy fahasarotana io olona io dia indraindray efa tara be zany le fotoana anatonany tobim-pahasalamana amin'ny fotoana iny ka mety tsotratra dia izay mahatonga an'ilay risika. Maimaim-poana ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tanana ny manangy tratra ny aretina mamany lava eto Madagasikara saingy mbola vitsy hatreto ny toeram-pitsaboana afaka magnano izany. Na izany aza misy ihany ny fikambanana tsy miankina miara-miasa amin'ny fitondrana malagasy hatramin'izay manampy ireo vehivavy izay tratra n'izany aretina mamany lava vokatry ny faharotan'ny tatavy izany. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa tsy manao ambany zavatra ny tontolon'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny kandida solombavambahoaka tolotry ny team Makavaintsaingy ao amin'ny boriboritany voalohany lisitra tarihany maître Yanitra Razafy Manatsoa. Noho izany indrindra dia misy ny lalao rugby goavana dia goavana etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny alahady izao izany ary ny tsara ho fantatra momba an'izay indrindra no ankatahantsika amin'ny Benja Maki mba hitondra ny fanazavana momba ny hoarantsika vetrany. Fanentana gambany ny atao amin'ny alahady satria misy tourna lehibe izay karakaray maître Yanitra sy Benja Maki ao amin'ny kianjabe Mahamasina eo amin'ny boriboritany voalohany tourna lalao rugby boriboritany voalohany nefa tsy anavahana fa nasy boriboritany voalohany satria trika mpanao rugby manko tsy voatery eto boriboritany voalohany ihany fa ny any boriboritany hafa samy hafa any ary dia manatana mba ho tonga maro mba hitrena izany baolina boriboritany voalohany izany satria dia nataony lalao ara-planahina tokoa izy tia satria tsika efa raha ihany tsika mpanao rugby dia tsy vahamanjaka izay zany fihavanantsika izany
ka manentana hoe tongava maro mijery manoana maître antsa zay candidat numéro 1 eto Antananarivo voaloha fa misy nalao adony 5 avy atsany zay atolotsy maître antsa dia fanentanana angambany dia ataoko hoe tongava maro fa mbola tsisy ny baolina toy izany to dia adony 5 ekipa manjay anjara amin'io angambany dia efa samy manana ny place-ny daholo eto anivon-rugby na atao fotsiny azy zao le deuxième division misy an'le Black Rose le zazanavela zany Ndavamamby io efa olona efa mitsaiky efa teny efa may be zany efa misy an'le bande Loza reny le efa le may zany raha amin'ny fomba fiteny tanora amin'izao efa lava fanty zany efa tena efa baolina be indrindra moa zany misy an'le ny baolina moa zany dia efa raha tsika mifantatsa hoe Black Rose zazanavela Ndavamamba 15 force sy aigle noir baolina tena tsy andraza koa zany satria raha tanàna samy avao Ndavamamba avao daholo ihany dia ny ray seray Avalavo Isotsy sy Nazareta izay efa samy manana amin'ny place-ny kokoa zany olona zany eo amin'ny tontolon'ny rugby ambojana sy filesy dia atsalovana sy FTB Tapianaka tena efa manana amin'ny place zany rehetra amin'ny rugby olona samy mahay zany manentana zany ny mpakafy rugby rehetrarehetra na tsy mpakafy rugby fotsiny fa olona manoana zany dia tongava mijery ny rugby lanao maître Antsa Sibenja amin'ny alahady zao 19 ao Mahamasina Kianjabe Mahamasina dia tongava maro fa maître Antsa tsy manadino antsika ray manontolo mihitsy fa rugby dia tsy nataony tsinitsiny amin'ny laha zao tsika eny Mahamasina mifankahita tomy fianakaviana rehetrarehetra nama zanaka any Mahamasina tsika mifankahita tomboka. Dia iny vaovao momba ny rugby ihany koa no namarana antsika ny fotoanany vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS misaotra anao naharitra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.